Andrea Matofilo avy niaola tamin'ny filo frantsay ianao teo, inona tompoko ny azo ambara tamin'ny fionan'andro any? Ny fionana tamin'ny filo frantsay aloha dia fionana voalohany izay ny fanaovanay taorinany nalany azo filohan'ny Repoblika Frantsay ka dia fotoana moa izany tsy maintsy ny fampiarabanay ny arabako azy amin'izany fahalaniny izany. Ary fotoana ihany koa izay nanaovanay jery todika ny fiarahamiasa eo amin'ny Frantsa sy Madagasikara izany fantatra moa fa efa ela izany fiarahamiasa izany fa dia fotoana foana ny tahaka izao ametrahany ambony latabatra izany izay tokony ifampiresahana hampandrosoana ny firenena rotota amin'ny tandrifiny azy avy ary indrindrindra namafisana ny fiarahamiasa amin'ny firenena rotota. Zay zany ny tena zava-dehibe tao ka na amin'ny lafiny ara-toekarena io, na amin'ny lafiny ara-tsosialy io, na amin'ny lafiny araky ny fifandraisana amin'ny any velany maro samihafa satria be dehibe zany ny foto-kevitra zay tsy maintsy ifampiresahana ihany koa misehatra iraisam-pirenena dia zany no dinihana tao manamafy zany ny fiarahamiasa eo amin'ny tany rotota. Andrea Matofilo manitikitika zao hoe niaona tamin'ny filo frantsay dia mily zay pasy avy hatrany ny ao an-doha voaresaka atao ve tompoko? Tsy maintsy voaresaka ny mikasika ny Ile Parsa filoham-pirenena malagasy angehtsy manao hoe mandinika dia miemotra dia tahaka zany amin'ireny dossier ireny fa reny zavatra efa napetraka teo ambony latabatra ireny ka ao anatin'ilay fitohizan'ny asa-panjakana sy ny raha-panjakana hoe continuité de l'État dia mbola nisany eo ambony ny latabatry ny fifampitilian'izy ireny ka dia nisany horesahana hotohizana ny dinika mahakasika an'izy iny efa eo zany ny finiavan'ny rotota zay androso ifampidinika amin'izy iny. Tsy laozany misy itsika ry any Andrea Matofilo hoe iny dia niazakazakany amin'ny frantsay indreny ny filoham-pirenena malagasy, inona ny azontsika ny azon'ny filoham-pirenena hamalina an'izay? Zany aloha tsy mahagaga zany efa nambarako ihany ange zany na tamin'ny voalohany taona na tamin'ny kabariky vao nataoko afako maly milaza hoe ny firenena malagasy ny filoham-pirenena malagasy dia mitady izay ason'ny fireneny ary mitady ny hampandroson'ny fireneny ary ny fivelarana mpazatany efatra no anisan'ny antoka anankiray zay hampandrosontsika ny firenena ka na avy any antsinanana hoy na avy any andrefana na avy any avaritra na avy any antsimo na vaobovoany dia everina fa raha mampandroson'ny firenena dia ataontsika izany ka rovina indray moa ny eo zao ara everika fa zava-dehibe mihitsy ny hoe vao tonga le filoha meny voninahitra sika anisan'ireo filoham-pirenena voalohany zay raisiny everika fa zava-dehibe zany ary samy naneo ny fahavononana izay mirahalahy zany hijery ny tena fampandrosoana any Madagasikara.